fanambarana izahay candidat be ny tanàna antoko tiako Madagasikara ato amin'ny faritra Atsimo andrefana dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, tsy tomombana ny lisam-pifidianana isam-pokotany no avoaka ny senita. Ohatra, maro ireo tsy tao anaty lisam-pifidianana, olona candidat solombavavoaka farany teo tsy anatin'ny lista ny fidianana ny be ny tanàna. Ekena ny fakana ordonnance fa tsy collective no fanatanterahana azy araka ny lalàna fa nominative. Faharoa, nanao ampimamba ny voka-pifidianana sasantsasany amin'ny fanangonana azy reny ny antoko HVM, ohatra tao amin'ny bureau de vote Andakazera Mikaiky, Analamary, Antanimbaribe Mahasoa sy ny commune maro hafa. Fahatelo, fanaovana hosoka PV izay tsy mifanaraka amin'ny vokatra azo amin'ny délégué bureau de vote tsirairay mifanohitra amin'ny lalàna velona, ohatra tranga isaky ny PV nanaovana hosoka sy blanco. Faefatra, fanapoahana basy nataon'ny candidat HVM atao amin'ny commune rurale Mihavatsy ny andro ny fifidianana 30 Jolay 2024 miampy fandorona trano nisy ny bureau de vote. Marina fa tsy nisy ny fanamborana fa toa lasa ny riaria eran'ny tanàna maneho fa izy no ambonin'ny lalàna ny inspecteur de police retraité candidat ny HVM tao Mihavatsy. Fahadimy, fandrahonana ireo mpampianatra sy mpiasa-panjakana hiandany amin'ny candidat HVM. Fahaenina, fanohizana fifidianana hatrany amin'ny 5 ora maraina ny asabotsy voalohan'ny volana Aogositra 2024 tao amin'ny bureau de vote Soahazo, tanànan'ny député Toliara Faharoa, ary fanaovana fampelezakevitra mandritra ny andro ny fifidianana tany amin'ny faritra ny Toliara Faharoa koa tany Foitsy. Fahafito, fanolona na fanovana olona mpifidy tsy tonga amin'ny alalan'ny olona tsy tonga amin'ny alalan'ny olona voakarama hiandany amin'ny antoko HVM, ohatra ny tany amin'ny commune rurale ny Behompy. Ny farany dia milaza izahay be ny tanàna eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ato amin'ny faritra Atsimo andrefana fa manoloana ireo seho ireo dia tsy tompon'antoka mitranga iseho any amin'ny commune misy candidat timy nanaovana antsojay ny antoko politika tiako Madagasikara. Natao androany alarobia faha 12 ny volana Aogositra 2024. Manao sonia eto ambany ny candidat be ny tanàna amin'ny faritra Atsimo andrefana izay porofony coordonnateur aty amin'ny faritra Atsimo andrefana eo anivon'ny antoko politika tiako Madagasikara.